Ty zany Jesosy dia hoy izy hoe tena tiako mba hitovy amin'ny endriko ianao. Zany midika hoe izay momba ahy zany mila terena hitovy amin'ny Jesosy. Izao nefa ny olana betsaka ny mihoatra ato amin'ny vao tafiditra ao. Zany mbola mila mandeha ihany koa. Anomboka amin'ny famakiana tantara anareo zao. Lohateny afatra androany zao dia mety ho adaladala aminareo fa zany zao dia hoe nisaorana ny vakiana dia nozaraina. Fa nasava izany vetivety aloha. Fa aleo anomboka amin'izany tantara izany, isan'ny tantara tena tiako indrindra izay mikasika fandehanana fitiavana. Tovolahy kely amin'ny 10 taona eo nijoro teo amin'ny fivarotan-kiraro sady tsy ny kiraro izy. Dia nibanjina teo amin'ny varavaram-pitaratra izy sady maty ny atsika teo. Madama iray nanatona azy nanao hoe malala. Inona ary? Zany jerenao zany manino ianao mibanjina ny varavarakely io? Fa izy hoe madama zany angataka an'Andriamanitra ny kiraro ahy. Dia nitantan'ilay zazalahy ilay madama niditra tao amin'ilay fivarotana. Nangataka ilay mpivarotra hamoaka karazan-kiraro maromaro an'ilay zazalahy. Dia nangataka koveta sy rano ary servieta ihany koa izy. Nentina aingana teo aminy zany dia nentina tao ambadiky ny fivarotana ilay zazalahy. Nanala ny gants-tanana izy nandohalika, nanasa ny tongony dia namafy izany tamin'ny servieta. Tamin'izany fotoana izany ilay mpivarotra no niverina miaraka tamin'ireo kiraro nampiditra izany tamin'ny tongony. Dia mbola mitondra karazana kiraro hafa ihany koa. Dia nampirina karazany hafa izy dia nanome azy indray. Nitena teo amin'ny sorony izy ary efa nitodika izy dia nilaza hoe tena marina tokoa ry mahalala kely, tena milamina koa ianao amin'izao. Dia gaga ilay mpivarotra sady nandray tanan'ilay madama tsara fanahy sady latsa-dranomaso no nametraka izao fanontaniana izao hoe madama, vadin'Andriamanitra ka ianao? Nasiony zany eto fa ny fanehoany zany karazam-pitiavana zany dia tsy maintsy misy ifandraisana amin'Andriamanitra mihitsy. Zany everiko fa azo antsika azy. Zao. Matthieu 5:20. Dia teny izay efa mahazatra antsika. Satria zany dia miresaka ny amin'ny fandraisana. Fa dia milaza fotsiny tsotra hoe Jesosy nandray ny mofo. Dia nisaotra izy. Nozaraina. Dia natolony azy ireo. Nisaotra izy, nozaraina, dia natolony azy ireo. Dia hatramin'izany Andriamanitra nametraka fampianarana tato am-poko. Hoe te hitantsika izy ary haintsika zany, Baiboly dia miteny antsika veriberina foana fa te hitantsika Andriamanitra. Za malala fa te hanome antsika fitahiana ho an'ny olona izy, satria niteny any Abrahama izy hitahy ianao dia hanao fitahiana ihany koa ianao. Fa tsy afaka mitranga zany raha tsy misy ilay fahavakisana. Zay ampianarin'ny Baiboly atsika. Zany zao dia mety teny mampatahotra olona satria isika tsy te hisaina mikasika faharavana eo amin'ny fiainantsika zany na koa hoe fisainana izay heverina hoe Andriamanitra no hitondra famakiana eo amin'ny fiainantsika zany ka aleo azavaiko anareo izay zavatra tiako lazaina. Fa tsy zavatra ratsy akory zany. Sika rehetra manan-javatra tsara daholo rehefa hoe nateraka indray. Efa nilaza izany foana herinandro satria tiako fantatrareo fa tena manana ny ilainy nareo andehananareo amin'ny fitiavana. Tsy mila mivavaka ho an'ny fitiavana akory azy nareo. Rehefa manana Kristy dia mana fitiavana miaino anatinareo zany nareo. Ny fitiavan'Andriamanitra dia miparitaka amin'ny am-pontsika eo amin'ny alalan'ny fanamasina. Tsy mila mivavaka ho an'ny fitiavana ianao, fa mila mivavaka mba handeha amin'ny fitiavana. Dia mila mivavaka sika raha tena saty koa ianao ho an'Andriamanitra mba hanao izay ilaina atao amin'ny fiainanao ka izay rehetra ao amin'ny nofoko ka manaka n'izany lalana zany. Izay tsy fankatoavana misy eo izay mety ho ditra na friariana, izay rehetra manakana ny lalako ka tsy eken'Andriamanitra na amin'ny fomba hoany zany. Ka hoe mety ho manakana na koa manakana azy ary dia ho afaka ataony izay tiany atao eo amin'ny fiainako. Aza mivavaka amin'Andriamanitra hitahy anao fotsiny, vavah mba ampiasany anao. Andeha resaka amin'iretsy olo iretsy aloha fa atao tena tsy faly loatra nareo. Angamba hiresaka amin'irery olona amin'ny lavarangana ery mba tsy heverina azy tsy eo akoho. Amen.
aza mivavaka amin'Andriamanitra hitahinao fotsiny sy hamany olanao rehetra. Mivavaha aminy mba ampiasaina ianao. Za mivavaka zao matetika hoe Andriamanitra tsy mampaninana dia ilaina fatoranao amin'ny alitara za fa aza vela andeha raha tsy efa vitanao zay zavatra tianao ho tanterahana amiko. Amen. Zany ampiasain'Andriamanitra zany ange tena be fafinareta nefa misy asa mila apetraka ihany koa mialohan'ny entrany. Aleo azavaiko. Ianao zany saina dia manana fanahy dia miaina amin'ny tena koa tontolo telo zany isika. Rehefa nateraka indray isika dia tonga ny fanahy masina, miaina amin'ny fanahy itsika, tondra ny vokatry ny fanahy dia ao koa ny fitiavan'Andriamanitra dia ho hitanareo kely ny tontolon'Andriamanitra rehetra dia tonga miainao amintsika toy ny masomboly rehefa nateraka indray. Zao tian'Andriamanitra ho matotra izay ao amintsika dia hitombo. Dia hiasa alalantsika mba ahitany olo-kafantsika ny Kristy ihany koa eo amintsika. Zany ny tanjontsika mba ahitany olon' Jesosy eo amintsika. Eny ary. Fa isika manan-javatra izay antsoin'ny Baiboly hoe nofo dia ny fanahintsika sy ny tenantsika koa. Fitambaran'ny fanahintsika sy ny vatantsika ny eritreretrao zany ny fanahinao, fandrinao sy ny fihetsem-ponao. Ka mba hanatsorana arak'izay vitako mba hahatonga ny zavatra tsara ato amiko ivoaketo mba ifalian'ny olona aminy dia ampiasainy zany sy hijoroako vavolombelo amin'ny olo-kafa. Dia tsy maintsy misy ny fanombohana ny nofona ilay famakina eo amin'ny fiainako ka tsy hahatonga ny fiainako momba rery ihany fa ny mba hiforetako sy hiatsorako eo an-tanan'Andriamanitra ka naiza lalana izay ho alehako rehefa kasihan'Andriamanitra anao zavatra hafa dia maniry ny ametraka ankilan'ny planiko dia anao izay tiany. Zany no alalako fa ny zavatra rehetra ananako dia natolotr'Andriamanitra sady tsy miankina amin'izay fananako fa raha misy zavatra izay ananako kanefa ilain'olo-kafa dia maniry ny anome zany dia anao zany anompoana an'Andriamanitra. Fa tsy tompony isika fa mpindrana ihany. Ianareo ave isika tsy tompony. Ny Baiboly tsy manteny antsika tompony zany mihitsy, mpindrana ihany isika. Matoky antsika ny amin'ny fananany izy, ny amin'ny fahefany sy ny anarany. Isika no vavolombelona dia mila ataontsika eo andohantsika eo zany ka na dia hoe tian'Andriamanitra hankafy ny fiainantsika azy isika. Ary manao izay hampandeha zany izy dia tsy eto amin'ity planety ity isika ho an'ny tenantsika. Amen. Dia indrindra amin'izao fotoana izay iainantsika izao, ny olona mila fanampiana. Ary tsy manina ny vavahantsika amin'Andriamanitra anao zavatra mba hifoazan'ny fanahy fa isika rehetra koa mila manao zavatra. Andriamanitra dia miara-miasa amin'ny olony ary mihoatra zany rehetra zany mila avelantsika miratra ny mazava. Ary ny fomba tokanaiko anaovana izany dia ny fametrahana ny fiadian'ny fahazavana dia ny fitiavana. Zany no antsoin'ny Baiboly hoe fitiavana, fiadian'ny hazavana. Mila ho mazava ao anatin'ny azy ny sika. Romanina 9:7-20. Ny Baiboly dia miresaka mikasika fitoviana endrika amin'ny Jesosy Kristy. Romanina 9:7. Satria izay fantany raha teo dia ireo izay efa fantany sy tiany mialoha no tendreny ihany koa mba hitovy endrika amin'ny zanany dia nanao fizarana anaty ny fitoviany. Izao mantsy ny olona samy manana ny heviny sy ny fisainany amin'izay ho avy rehetra dia hitanareo fisainana sy karazan-davatra ohatr'izany dia lazaiko anareo fotsiny izay tsapako dikan'izany. Rehefa mahita teninareo izay milaza hoe isika dia nitendrena na Andriamanitra nanendry dia hitako fa nidikan'izany dia hoe zany ny fanapa-kevitr'Andriamanitra. Izy nanao fandaminana ho amin'izany dia izay olona andeha amin'izany. Fa rehefa mahazo teny fikasana avy aminy isika dia tsy mba ho zavatra izay hitrangatranga ho azy zany ka hoe tsisy olona ho any amin'ny farany izay anao ny anjarany. Hitanareo Andriamanitra nampanantenantsika zavatra maro be fa zany mila mino zany, mila mametraka ny finoko aminy ary mandra-pametrako zany aminy dia tsy mba hiseho eo amin'ny fiainako mihitsy zany zavatra zany. Haintsika nge fa mandrakizay Andriamanitra ary afaka mandeha mihoatra ny ara-dalàna amin'ny fandehan-javatra rehetra izy fa milaza aminareo fotsiny fa isika dia nitendreny na izy nanendry mialoha na nanao fanendrena fa tokony hitovy endrika amin'ny zanany sika. Zany tsy midika hoe izaho zany hitombo dia ho mahatrara ara-panara mipetra-potsiny tsy manao ninina eo. Amen.
diako zany fa mila fiaramiasa, mila manam-pandrina ny an-dany tena koa, mila manana fanirinany amela zavatra andeho amin'ny fiaina koa, de izay manakana ny asan'Andriamanitra sy ny fijoroan'ny vavolombeloko. Za mila samy teny hoe Andriamanitra, ataovy daholo zay tianao atao amin'ny fiainako. Zao anome ohatra kely anareo ah. Ny Baiboly de mampianatra antsika fa mpanefy tanimanga izy, ary sika ny tanimanga. Tiako jery soratra masina roa sika Isaia 4:7. Fa ankehitriny Jehovah o rainay enao, zay de tanimanga ary enao no mpanefy anay, ary asan'ny tananao izahay. Averintsika rehetra tanimanga de Andriamanitra no mpanefy. Jeremia 9:4. Zao ny teny tonga tamin'ny Jeremia avy tamin'ny Jehovah: mitsangana ka midina ho any amin'ny tranon'ny mpanefy tanimanga, ary any no ampandrenesako anao ny teniko. Fa izy eto zany de mpanao fanehoana lesona, tahaka ilay tiako omena anareo koa zany. De nidina tany amin'ny tranon'ny mpanefy tanimanga, ary indro nanao ny asany teo amin'ny ankodiny izy, ary raha simba ny vilany ataony arak'izay mazana seho amin'ny tanimanga eny an-tanan'ny mpanefy, de ataony vilany hafa indray zany arak'izay tiany mpanefy tanimanga anaovana azy. Afaka milaza sika fa Andriamanitra manana drafitra mipetraka ho an'ny olony. Rehefa nametraka ny Adamaseva tao amin'ny saha izy, de nanana planina hitahiana azy, zay tena be vo, tsy hirifiry, sy aretina na farofy na fahotana, fa matetika nakorotany olona zany. Efa mba nisy namarika ve fa sika tena expert amin'ny fanakorotanana mihitsy? Saoran'Andriamanitra ny amin'ny hery fampihavanany. Amen. De mety ilaza ianao hoe tena tian'ilay mpanao tanimanga tao zany de ny amodika foana. Fa izy miasa amin'izany, ary amin'ny alalan'ny Kristy. Ny Baiboly milaza hoe ny fironana indray ao amin'ny Kristy isika, ka manana fanavotana indray zany sika, fanomboana vaovao, fanomboana indray. De raisin'Andriamanitra lay tanimanga vaky, le mbola tsy araky ny tokony ho izy fa ho any amin'ny tanjony ihany, fa izy anamboatra zany indray, ameriny zany arak'izay ilainy azy indray, raha velantsika hitranga zany. Ka ndao lazaintsika fa isika zany tanimanga. Eto zany, eto mihitsy zany zao. Zay, eny ary. Zao. Ohatra ray aman'eny zao fa ataontsika zay zany hoe Jesosy zany mazava ho azy fa haitsika fa tsy izy ty zao zavatra tsara indrindra tonga koaingana teto androany. Naniraka olay vidan'ity zay misaotra tompoko, ka ity zany ty zany Jesosy de hoy izy hoe tiako mba hitovy amin'ny endriko ianao. Zany midika hoe zay momba azy zany mila terena hitovy amin'ny Jesosy. Ka zao ny olana betsaka ny mihoatra ato amiko vao tafiditra ao dina daholo zany mila miala. De mety zany mila mandeha. Mbola misy ihany koa zany efa tsy tiana lanty, mety afaka tazongo fe ty nefa ilaina mandeha io, fa de farany de jerena nitovy amin'ny Jesosy koa sika. Amen. Arafitra mitovy amin'ny endriny sika. Ndrehetra manomboka maditra foana, na ahoana na voavonjenao ny andro voalohany ianao maditra, mirehare ratsy loha, de manao ny tena antsika ho mahay be koa tehiteny olo-kafa rehetra ianao hoe ahoana ny fomba fiaina. De tsaratsara sika, betsikery sika. Miankina amin'izay fiainanao taloha tany de mety mampiasa olona azy ianao, mpifehife, de mety te fiain'Andriamanitra azy ianao. Zana natolo-tsaina betsaka an'Andriamanitra taloha. Angatahako any miazy ilaiko izy de avy eo mame azy lalana telo ahafany manao an'izany. Marina e firy aminareo mahalala zay resahako. De andoto fotsiny hoe naoviana mamafy lohantsika eo de tsy
ho mety zany. Andriamanitra tsy tahaka an'ireny dadabe no elikely reny izay mipetraka ao an-danitra ka miandry ny fangatantsika ho avy any. Tianao zavatra ao antsika Andriamanitra, afaka mangataka izay tianao amin'Andriamanitra ianao dia matoky azy. Fa raha mety zany dia omeny anao, fa tsy izany ihany no zavatra tiany ho eno. Te handeha lalina koa izy. Sika te ho tonga amin'ny toerana izay ilazantsika hoe Andriamanitra, te ho tonga amin'izay tianao izao tiako mba ho ampiasainao te haneho anao tsara. Ataovy, tokony izao ny vavakao hoe ataovy izay tokony ataonao amin'ny fiainako. Mba hahatonga amin'ny toerana izay tianao hisy mba hahatonga ho tombono anao sy ny fanjakanao dia ny mbola eto tany Tokony izany ny vavakareo dia tsara aminareo ny mamatotra fekibo dia miambina tsara. Mihoatra anareo ny amin'ny fomba fiasan'ny famakiana ary tena tiako manokana ilay teny, hitako fa tena teny magaga zany satria tena takatra zany, tsy mampatahotra azy zany. Zany zao dia mahafinaritra, tena mahafaly. Tsarovy raha te hizara ny vonaina anao dia mila manam-pandriana ny zarany hirifirina ihany koa araka ny romanafavalo. Ka raha te ho tonga arak'izay tian'Andriamanitra ho enao, fa aza dia adala loatra amin'ny saina izany hoe hitranga ho azy zany, satria misy olona mody manandrantarana kely aminareo dia hivavaka fitahiana. Fa ianao no mila mandalo zavatra aloha, fa miova amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra sika. Hoy ny Baiboly amin'ny Korintiana 4:7 hoe rehefa mianatra ny tenin'Andriamanitra ianao ka mijery ao anatin'izany, novaina araka ny endriny ianao dia voninahitra. Fa tena mazava koa amin'ny tenin'Andriamanitra fa izy dia mpampiasa trangan-javatra anovanantsika hiasa ao amintsika. Ny sasany taminareo zao dia mety nahatsapa ny sasany aminareo izay tena ireo zavatra sarotra indrindra izay natrehanao tamin'ny fiainanao. Raha mitodika ianao amin'izao, zany zao dia isan'ny fitahiana lehibe ho anao, satria ianao zany mitombo amin'Andriamanitra, zany ianao no manomboka mahalala azy kokoa, zany ny toetrany izay manomboka miforona ao aminao. Ary azo antoka fa ho tian'Andriamanitra ny mba ho afaka hanovantsika tsisy an'izany rehetra izany, fa tsisy lalakafa fahatsika mahazo an'izany. Fa tiako kokoa raha ho afaka nitaizany zanako efatra dia ho afaka nampanao azy ireo izay teny nolazaiko rehetra, fa miteny azy ireo foana mialohan'ny hikasihako ny trangam-piainan'izy ireo. Fa ianareo ihany koa fa raha tena ray aman-dreny tianareo ka tsy tena mihaino ny teninareo zanakareo dia hikasika ny trangam-piainany koa ianareo. Amen. Ary tsy manao zany ianao hoe ho adaladalana ny andratra azy ireo. Arak'izany rehefa tsy maintsy manasaza ny zanako anao hoe nanala zavatra alaminy nefa tena tiany dia mbola nandratra koa mihoatra ny amin'izy ireo zany. Sika zany tsy tian'Andriamanitra loatra mijery atsika mandalo zavatra, fa manome ohatrareo ianareo dia ho afaka ho takatrareo ty fa tsy dia handany fotoana amin'ity Za zany za tena sarotra iarahana sy mpandatsa taloha. Betsaka ny zavatra izay tsy takatra loatra taloha. Hitanareo za zany tena nentina ratsy dia tena ny saina zao. Ny saina mihitsy aho hoe za tena ho mafy sady tsy hamela olona hiditra na hoe hanositosika anao zany na hoe te hifehanao zany. Fa tsy tena haiko akory hoe nanana olana. Zany ny zavatra mampatahotra. Fa tena afaka mikorotana isika dia tsy mahalala zany akory. Fa iverintsika olo-kafa foana zany. Dia za tsy nananantoka hoe iovy zany dia fa ho faly Fa izaho zany tena resy lahatra raha mba miova mantsy devy ary tena nivavaka mafy an'ny fiovandevy Fa ndray andro rehefa nivavaka dia niteny mafy Andriamanitra izy hoe tsy devy nge ny olana edy io izy ary fa tsy misy afa-tsy za sy izy sa ahoana. Ka ina lay hoe tsy devy ny olana zany fa tena tsy devy tokoa ny olana. Fidra aminareo mahazo resako ry madama. Ka tena manimba mihitsy zany andreareako rehefa nahita fa zany olana. Tomany 3 andro. Fa tsy afaka miovy sika dia hitombo dia hitovy endrika amin'Andriamanitra raha tsy manomboka andraikitra ny amintsika dia mijanona tsy manome tsiny rehetra sy ny toetra ratsika ny amin'ny olo-kafa rehetra na ny trangam-piainana eo amin'ny fiainantsika tany amin'ny lasa.
fa nanao toetra mahery satria zao voolana taloha nanao toetra ratsy satria fa akony ihany ny sasany amin'ireny zavatra ireny fa tsy afaka ampiasaintsika ho fialatsiny zany mba hijanona am'izany ka nalalina tray zaza ny lavaka eo amin'ny fiainanao jesosy no amoakanao avy any dia ametraka anao eo amin'ny tany mafy ka na manahoana ny toetra ny tany manganao eo no nataon'ny olona ny mpanefy no akanao eo amin'ny tanany dia amolavolanao anamboatranao sy amadika anao fanaka ao ampiasainy ka isa zay nitranga tamiko ary mihoatra ny ray zany fa hoe zany asa tamin'ny olona nandritra ny taona maro zay tena sarotra era-miaina mihitsy sady mpampiasa olona no mpifefe mpandatsy tsy mpankasitraka nanana olana amin'ny friariana ary tena voaratra mafy taminy zanytranga zany ka tamin'ny alalan'izany dia nianatra hoe ahoana ny toetrako no afaka makasika ny hafa hitanareo matetika mihitsy tsy tena takatsika loatra zay zavatra ampiaritsika amin'ny olona mandra-pahatonga atsika ho mandalo zany aloha tsy tena faly loatra arak'izay tiako hifalianareo nareo zao dia raina ny tompo fa tsy tena nentin'izy ireo tsara aza mitsoka amin'ny toerana izay ameatran'Andriamanitra anao satria hoe tsy mahazo aina ianao fa mandehana rehefa miteny Andriamanitra hoe mandeha satria matetika ny fijanonany eo sady akoatr'izany koa ny teny hoe fanetretena midika hoe mijanona ho ambany rehefa miteny baiboly hoe manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra raha mijery midika ny hoe fanetretena ianao midika zany hoe mijanona ambany zavatra manetretena ianao mba hijanona eo amin'izay ameatran'Andriamanitra anao mandra-pamelany anao fa tsy mandeha isika na dia te handeha aza mijanona isika mandra-piteny hoe mandeha amen mety ho elaela zany fa tsy maninony dia raina ny tompo raha mihevitra ianao fa naiko entina tahaka zany mbola hita zavatra hafa koa aleo mivoaka eto izy mitady anao ny olona miova fiangonana ankehitriny mitovy amin'ireny manova bakiraro sy atin'akanjo ireny ohatrany hoe ahoana satria ireo olona raha misy olona milaza zavatra zay tsy tiany hoe za hivoaka eto za tena andeha hiova fiangonana zao efa mbola ianao ilay teo ihany ange no any amin'ilay toerana hafa nisy lehilahy ray tafapetraka rery tamin'ny nosy ray efa ho taona maro ka rehefa hita ihany izy dia nanana fitoerana 3 tao izy dia hoy ny olona hoe inona zao ty fa izy hoe ty ray ty ny tranoko ty ray ty ny fiangonako ary ty ny fiangonana nisy ataloha nilozany fiangonana satria na izy aza tsy afaka nitondra ny tenany akory izy rery nefa ny teo dia saiko izany foana ny olana hitanareo afaka milaza zavatra tsotra sy maintsy aminareo ve ary tena haiko ty fa ny tsy fifaliantsika avy any anatsika any dia ny hafaliantsika koa avy any anatsika any mety tonga any amitranga ny zavatra sarotra ianao fa raha manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra ianao ka hoe faly aminao ianao dia hainao fa hoe tiany ianao hainao fa marina amin'Andriamanitra ianao ny heritry ny fahasoavana dia ho avy aminao dia ho eo aminao eo hiatrehanao zany trango zany sy andalovanao zany amin'ny mpifaliana